Hita tanteraka fa tsy mitazona ny teny nomeny ny filoham-pirenena ankehitriny. Tonga amin'ny fomba fiteny malagasy hoe pitaribato vilambava ka afa nolazain'ny vava fa afa no ataon'ny tanana. Resabe ho an'ny rehetra ny momba ny resaka fanoherana na ny fiantsona indray ireo parlemantera rotonda andinika ireo tolo-dalàna momba ny antoko-panohitra. Tsara nefa ny manamarika fa ny filoham-pirenena ankehitriny andry no nanamboatra io lalam-pandrenana izay tsy hajainy ankehitriny io. Ny fanontaniana mipetraka hatreto dia ny hoe mizotra mankaiza mariny Madagasikara ary inona no tena tanjon'ny mpitondra ankehitriny amin'ny firenena sy ny vahoaka malagasy. Toy izao indrindra no teny nataon'ny filoham-pirenena nandritra ny adevitra tamin'ny Haino Manjerim-Panjakana nandritra ny fampelezan-kevitra fifidianana ho filoham-pirenena iny. Lalam-panorenana zay napetratsika dia mametraka ny statut de l'opposition ka avelako malalaka Andriamato Ravalomanana ho chef de l'opposition rehefa tonga amin'ny fitondrana. Inona ary zany no mbola mampiodikodina indray ny fitondram-panjakana ny amin'ny fahamoana ny décret d'application momba ny satam-fe ny mpanohitra io raha toa ka tena mitazona ny teny nomeny tokoa ny filoham-pirenena. Mazava arak'izany fa izay lalana mety amin'ny mpitondra ankehitriny sy ny mpiaradia aminy no ataony. Fihetsika izay midika fa mizotra makany amin'ny jadona sy ny fanaparam-pahefana tanteraka i Madagasikara.